Folo tapitrisa dolara ny vola fanampiana entin'ny Amerikanina, mbola hanampiana indray ireo mponina any amin'ny faritra Atsimo izay anjadiany tsy fanjarian-tsakafo sy ny tsy fahampian-tsakafo amin'izao fotoana izao. Fanampiana ao anatin'ny amehana no namaritana masovo Amerikanina Michael Peltier azy nandritra ny feonany tamin'ny filohan'ny Repoblika. Isy ihany koa anefa ny fanampiana entin'ny Amerikanina no hanana Madagasikara miantrahana vahaolana lavitrezaka entina amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Tetikasa roa no heverin'ny foibe Amerikanina momba fampandrosoana iresa-pirenena na ny USAID anatanterahana izany. Tetikasa roa no heverin'ny foibe Amerikanina momba fampandrosoana iresa-pirenena na ny USAID ho tanterahina amin'izany izay samy tetina 520 tapitrisa dolara avokoa. Ny voalohany dia tetikasa fampandrosoana entina hanohanana ireo mponina any amin'ny faritra Atsimo andrefana sy androiny. Faharoa kosa dia tetikasa entina hitondrana vahaolana lavitrezaka kokoa ho an'ny mponina any Atsimo Atsinanana sy ny vatovavy fitondrany. Ny raharaha mikasika ny Praiministra lefitra teo aloha Julien Reboza ihany no ny solombavambahoaka nandritra ny fivorim-be azony daholo-be natrehana androany alatsinainy. Taorian'ny tatitra nataon'ny komisiana manokana momba ny fafiam-pangana manoloana ny fitsarana avo dia nanambara ny tao amin'ny komisiona fa tsy alefa manoloana ny fitsarana avo ity raharaha ity. Tokony isy ny fandraisan'ny solombavambahoaka fanampa-kevitra taorian'io fanaovana tatitra io saingy sisy tosa izany satria tsy ampy ny isan'ireo mpifidy tonga. Raha ny lalam-pandroetana dia tsy maintsy ny antsasa-manilan'ny solombavambahoaka no mandray ny fanampa-kevitra farany. Laza ny filohan'ny temeran-dolona fa amin'ny 17 Desambra indray no diniana io raharaha io. Mbola misy atota taratasy 12 hafa tsy maintsy hojerena ihany koa anefa ary tsy maintsy handraisana fanampa-kevitra amin'ity fitaom-pivoriana ity hoy ny filohan'ny antenimiera-pirenena Razanamaso. Mandritra ny 5 herinandro eo dia mahazo alalana ny hody an-tanindrazana tsy ilana fakana fangatahana manokana ireo Malagasy manapikasana hiverina teo an-tanindrazana sy ireo teratany vahiny olona izay manana taratasy manamara ny fonenany eto Madagasikara. Araka ny fanambarana izay nataon'ny aviation civile de Madagascar na ny ACM androany alatsinainy dia hita ho somary ny analefaka ny fangatahana fahazon-dalana miditra eto Madagasikara satria efa nanapa-kevitra ny amerina mandritra ny fotoana voafetra ny sidina manokana avy any ivelana ny fitondram-panjakany. Tsy misy intsony arak'izany hatramin'ny 25 volana janoary ny fangatahana lalana manokana ho an'ireo Malagasy na mponina eto Madagasikara avy any firenena misy ny arety mifindra. Ireo teratany vahiny tsy monina saingy manana antonasa manokana eto Madagasikara no mila mangataka fahazon-dalana manokana any amin'ny ministeran-draharaha-mbahiny na ny ministera misahana ny indostria sy ny varotra. Ankoatr'izay dia mbola misokatra ihany koa ny sistany ny nosy be saingy mitohy kosa ny tsy fahazon'ireo mpizahatany miditra eto amin'ny nosy lehibe.